Faly mitafatafa amintsika rehetra indray ny tenako amin'izao fotoana izao. Miala sasatra ty Cuba ary fampizara amintsika hatrany ny laklen'ny fahasambarana. Ny lakle voalohany dia ny fikojanan'ny fahasalamana. Mikasika indrindra ny fanaovana fanatanjahantena no tena imasoantsika amin'izao fotoana izao. Ny fanatanjahantena dia ilaina tokoa amin'ny fikojana ny fahasalaman'ny vatana, ny saina ary ny fanahy. Satria ny fanatanjahantena dia mampietsika ny vatana iray manontolo, manala ireo karazana lotoloto rehetra na ny toksina ao amin'ny vatantsika olombelona. Satria raha ohatra ka tsy mivoaka ny toksina dia manapoizina ny tenantsika izany zavatra rehetra izany, ary dia mandeha mikorina amin'ny lalandrà, mipetapetaka amin'ireo karazana muskle rehetra amin'ny vanitaolana na ny articulation, mandeha hatrany amin'ny avokafoka na ny poumon, miteraka an'ireo karazana aretina amin'ny tenantsika olombelona toy ny maladie cardiovasculaire izany na ny areti-po, ao ihany koa ny homamiadana na ny cancer. Izany zavatra rehetra izany zany dia voasoroka daholo amin'ny fanaovana fanatanjahantena intelo ao anatin'ny herinandro iray. Zany no tokony anaovan'ny olona iray fanatanjahantena mandritra ny 30 minutes. Raha ohatra moa ka tratranao ny manao fanatanjahantena isanandro ampidirinao ao anatin'ny emploi du temps anao, dia efa zavatra tsara dia tsara izany. Raha ny tenako manokana dia isanandro no manao ny fanatanjahantena amin'ny endriny maro samihafa toy ny danse aérobika izany, ny tapis roulant, ny la marche. Afaka ovaovanao daholo koa zany ny zavatra ataonao amin'ny fanatanjahantena, fa tsy voatery hoe zavatra anankiray, fa mila ihany koa zany hoe zavatra tianao anananao zany fafinaretana ny fanaovana ny fanatanjahantena. Fanatanjahantena koa zany dia mahatony ny saina, zany hoe manala an'ireo karazana tension na ny toe-tsaina mora tezitezitra na ny toe-tsaina izay mitepitepy lalandava, na ny toe-tsaina izay misy an'ireo karazana haromontana tension ozy izy ny fitenenana. Ny fanatanjahantena zany dia manampy ny olona amin'izay hoe mandeha amin'ny fitoniana izay zany, ary mampisy ihany koa ny faranita-tsaina na ny clairvoyance izany. Ny clairvoyance dia ny karazana instinct ao amintsika olombelona izany, ny amin'ny hoe aiza ny lalana tokony aleha, inona ny décision tokony ho raisinao, fanapahan-kevitra amina toe-javatra iray izay mifamaofao, tsy dia hitanao loatra hoe aiza ny lalakaleha. Ao anatin'ny fanaovana fanatanjahantena koa zany ahafahanao manana an'izay karazana hoe fahafahana mandray décision izay. Fanatanjahantena ihany koa dia manampy anao ihany koa anana ny maîtrise de soi, izany hoe
indrindraindrindra zany dia ny mamey ny pulsion. Efa nazavaiko naverimberiko teto foana ny hoe pulsion, ilay faniriana tsy hay tohaina anatanteraka zavatra iray, indrindraindrindra zany ao anatin'ny fafinaretana izay mety tsy ahatsaranao ny fandehanana amin'io karazana pulsion io. Ao ny pulsion ny faniriana tsy hay tohaina, hihinana siramamy ohatra amin'ny olona iray kanefa ny tenany tsy mahazaka siramamy, toy ireny diabetika ireny zany. Tsy voatery ho déclaré diabetika ianao kanefa tsy mahazaka siramamy. Efa niresahako teto daholo zany zavatra rehetrarehetra izany dia mangataka an'ilay testa HGPO na hyperglycémie orale provoquée any amin'ny dokotera ianao. Tsy mahamenatra ny mangataka zavatra ohatran'izany mba hitsinjovanao diany mialoha zany ny fahasalamanao. Ny pulsion amin'ny fifohana sigara, ny pulsion amin'ny fisotroana toaka, ny pulsion amin'ny fifohana zava-mahadomelona, ny pulsion amin'ny andrapiraby olona na anao karazana intimidation amin'olona, ao anatin'ny pulsion daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Ny violence amin'ny endriny maro samihafa, violence physique, violence psychologique, pulsion daholo no miteraka an'izany zavatra rehetrarehetra izany ka mety anakorotana ny fiainanao ary mety anakorotana ihany koa ny fiarahamonina sy ny olona rehetra manodidina anao raha tsy mahafehy an'io hoe pulsion io ianao. Ny fanaovana fanatanjahantena koa dia miaro amin'ireny ataontsika hoe karazana aretina homamiadana ireny, satria ny homamiadana arak'izay anarany izay dia miomana miadana, mihinana anao tsikelikely ny homamiadana, ary ny homamiadana tsy ao anatin'ny fotoana fohy akory tamin'ny hoe nahitana ny diagnostika ny foroman'izany homamiadana izany, hoe raha ohatra ka nisy diagnostika zany androany eninao fa hoe voan'ny homamiadana ianao dia eritreretinao hoe tanatin'ny iray volana ve ny foronan'izany, tsy etompoko. Efa mataona maro dia maro tao amin'ny olona iray ny homamiadana, mety hatrany amin'ny 20 taona, mety hatrany amin'ny 30 taona efa tao ny homamiadana. Fa sainga mamy homamiadana azy izay dia homana tsikelikely izy izany ny tenanao. Ka efa nazavaiko teto ny hoe ohatraohatry ny ahoana zany ny processus fiforonan'izany homamiadana izany. Ao anatin'izany daholo ny hoe stress na ny fikorontanan-tsaina zany amin'ny fiainana andavanandro, ao anatin'izany daholo ny tsy fisakafoanana ara-pahasalamana, satria indrindraindrindra ny tena sakaizan'ny homamiadana dia ny siramamy. Io zany no tena tian'ny cellule cancéreuse ny mihinana ny siramamy, ary dia tena mampitombo azy, mampiroborobo azy mihitsy ny fihinanana siramamy. Efa nazavaiko teto ihany koa nefa hoe inona no antony mahatonga ny olona iray zany adeptana siramamy na ny hoe zavatra mamy, dia ny karazana stress na ny tebiteby ao aminy no mahatonga azy misesika ny siramamy, satria iny zany no karazana compensation ilain'ny sainy mba hampitoniny ny stress, kanefa dia
cercle vicieux ny fihinanana ny siramamy sy ny stress satria rehefa misesika siramamy ianao dia manana tendancy ihany koa ianao zany rehefa avy eo reraka dia mitombo ihany koa ny stress dia mitady siramamy koa ianao zany dia ohatraohatran'izay zany ny fisehoan'ny fihinanana ny siramamy sy ny stress dia ny fahasalamanao no miamidina ary miareraka ianao miareraka ihany koa zany ny hery fiarovana ao aminao. Ny fanatanjahantena zany dia isany ihany koa zany mampihena amin'izay hoe fitiavanao dia hihinana siramamy izay foana satria manala dia manala betsaka mihitsy zany ny sorisoritsaina sy ny stress ny fanatanjahantena. Ary fanatanjahantena koa no manosika anao hisotro rano, manosika anao ihany koa satria misy karazan'olona le tsy te hisotro rano zany fa mila ampaniriana ao aminao zany ny fisotrona rano. Fanatanjahantena ihany koa dia mahatonga anao arisika amin'ny fihinanana ny voankazo sy ny legioma satria rehefa fitsembontsemboka avy eo ianao zany dia mitaky an'ireo karazan-javatra ireo zany ny vatanao. Ao anatin'ny fanatanjahantena ihany koa no ahafahanao zany manana ny bika izay petrapetraka tsara ary mahatonga anao ho tanora lalandava satria ny muscle dia afaka mipetrapetraka tsara, mienjana tsara rehefa manao fanatanjahantena ianao satria mahatonga ny olona manjary goragora dia ny fipetrahan'ny tavy betsaka loatra amin'ny kibo, amin'ny karazana muscle sy ny sisa ka mila hitsana zany ireny karazan-javatra rehetrarehetra ireny. Ho an'ny vehivavy koa zany amin'ny ménopause ny fanatanjahantena dia manampy betsaka ihany koa amin'ireo ataontsika hoe bouffée de chaleur amin'ny karazana effet apetraky ny ménopause dia ny maladie cardiovasculaire izany satria rehefa tonga ny ménopause dia tsy mamokatra n'ilay hormone estrogène intsony ny vehivavy kanefa ny hormone estrogène no miaro azy hatramin'izay amin'ny maladie cardiovasculaire zany hoe miaro ny lalandran'ny vehivavy zany ny estrogène ka rehefa tsy mamokatra estrogène intsony zany ny olona iray dia mazava ho azy fa misy manomboka misy olana zany ny eo amin'ny fikorianan'ny raha. Ny fanatanjahantena ihany koa zany dia manampy betsaka zany ny vehivavy amin'ny fitaizan'ny vatana, ny saina ary ny fanahy manoloana ny ménopause satria maro dia maro ny zavatra mikorotana ao amin'ny vehivavy iray zany rehefa tonga ny ménopause ary indrindrandrindra zany dia eo amin'ny resaka ara-tsaina, amin'ny resaka psikolojian'ny vehivavy ao anatin'ny ménopause zany misy zavatra maro mikorotana ateraky ny fikorontanan'ny vatany, fiovana misy eo amin'ny vatany ka alamin'ny fanatanjahantena daholo izany zavatra rehetrarehetra izany satria ilay capacité d'adaptation
no mila kojaina zany a amin'ny periody ohatran'ireny satria na ny fiainana ara-pifankatiavana ao atokantrano dia mety hikorotana daholo raha vao mikorotana ny vatana, ny saina ary ny fanahy amin'ny olona iray. Mandamina zavatra maro zany a ny fanaovana fanatanjahantena ary manampy dia manampy zany a ao amin'ny ataontsika hoe estime de soi sy ny confiance en soi satria raha vao tsy manana an'io isika olombelona dia izay ilay mandehandeha fahatany, izay ilay manakorotana fiarahamonina, izay ilay te handringana foana ny hafa rehefa tsy mikoja ao aminao ny fahasalaman'ny vatana, ny saina ary ny fanahy. Dia toy izay sy toy izay no azona tolotra antsika anio momba ny asan'ny fanatanjahantena amintsika olombelona. Amin'izao fotoana izao moa zany a dia tapis roulant no iresahako aminareo amin'izao fotoana izao, anentanako antsika mianakavy ny fanaovana ny fanatanjahantena. Isan'ny baparay tena tiako zany a dia ny tapis roulant satria manampy betsaka amin'ny fikojana ny vatana, ny saina ary ny fanahy. Bye bye.